mpampianatra pikaroka telo mirahalahy eto amin'ny universitény Antsiranana no nanambatra ny fikarohana nataony ka natafavoaka ty hazavana azo avy amin'ny ranomasina ity. Araka ny fanazavana nataon'izy ireo dia miainga amin'ny hery vitan'ny ranomasina ka mahatonga ny arafesina amin'ny vy rehetra eto amintsika no natafavoana izao fikarohana izao. Ny vy izy dia tsotra kely satria tsy nina rehefa mijery zany tsika ny amin'ny tontolo eny dia mahita ny karazana vy hoe tratra ny arafesina, mijery tafitrano tsika tratra ny arafesina, mijery grille de protection tsika tratra ny arafesina. Zavatra fantatra nefa rehefa misy le arafesina io dia tsy maintsy misy courant zay mandeha ao anatiny io. Dia ny eritreritra zany hoe ahoana ny fomba irécupérena ny courant io mba ahafahana, satria na le arafesina tsy maintsy mandeha, misy courant very fotsiny zany dia andeo alay ny courant io mba ahafahana mamoaka éclairage na mandrehitra jiro na hoe mampifonctionner zavatra électrique. Dia zay le zavatra nataonay ary isoran'Andriamanitra moa fa fitasoama tsara izy ary azo ampiasaina amin'ny domaine ngezabe mihitsy zany izy rehefa hoe tiana hanaovana exploitation maventy. Izy io zany dia sujet de recherche efa nataonay fa misy hery-taona zay be dehibe ny étude natao mikasika an'izy fa amin'izao fotoana izao vao tena mizo point tsara izy ary efa azo antoka fa mandeha tsisy problème. Mandeha amin'ny ranomasina io zavatra io ary mamoaka tension 3 volt i cellule vitany eto ary manana courant de court-circuit de 1 ampère. Kely le cellule nefa azo alebiazina arakaraka le montage ilaina hoe firy ny puissance ilaina na ohatra zany dia afaka manao en série na en parallèle sy en parallèle mba ampitomboana le puissance dedavina efa aveo installena amin'ny situation anankiray. Zao ka le prototype izay namboarinay araka ny efa nazavaina teo moa zany dia prototype de laboratoire izy ity ary ama prototype de laboratoire azy dia natao izy hamoahana ny performance zany sy le hoe firy le caractéristique. Eto moa zany tsika dia mahita an'izy dia etsika zao mahita le élément le anaotsika zao dia misy ny cathode eto zany tsika zao dia mahita graphite tsika ity zao ary ao anatiny eo zany misy zavatra ao le boîte noire zany eo hoe inona le zavatra eo zay na isa fantena fa zavatra fantatra dia zao hoe ranomasina zany no nampidirina amin'reto le lavakreto ary mialimenter izy. Dia ty moa zany zao jiro na mahampiretina eto zany normalement ty jiro ty zany dia raha amin'ny hitany mpivarotra eny dia eo amin'ny 4 volt 5 eo zany no mampirehitra an'izy io. Le pile le 1 volt 5 reny anaky telo zay mampirehitra azy. Fa eto zany zao izy nalaina dia nalefa nanaovana essai amin'ity le prototype anay ity dia mirehitra tsara ary misy jiro mitovy amin'izy io zay nividiana zany nampiretina pile miaraka nalefa taminy dia nampiasaina amin'ny andro délestage fotsiny dia amin'izao tsika miteny zao fa maty efa tsy mandeha tsony. Nefa ty zao efa 4 mois zany izao mirehitra tsy maty mihitsy 24 heures sur 24. Tsy misy hoe miena na tozava dia tena janona constamment zany le intensité sy le courant les tensions débitées les cellules. Raha oharina amin'ireo angovo azo avozina efa hita sy ampiasaina amin'izao andro izao toy ny panneau solaire sy ny énergie éolienne dia mora lavitra ny mety ho vidin'ny fitaovana ilaina amin'ity angovo azo avy amin'ny ranomasina ity. Ireo singa ao anatiny ankoatra ny ranomasina moa dia hita eto amintsika raha tsy laza afa-tsy ny grafite izay isan'ny misy be dehibe ao vatomandry Tamatavy ary mpamokatra izany iran-tany i Madagasikara. Araka ny tombana nataon'izy ireo dia any amin'ny 50 taona ny faharetan'ny fiasan'ny fitaovana ampiasaina iray. Tanjona koa dia ampiasain'ny vahoaka malagasy izay ambany dia ambany ny fahefam-bidy takatry ny rehetrarehetra izy io ary ny atao hoe matériaux ny ampiasaina dia misy eto amintsika ary ananantsika be dehibe any anatin'ny natiora any ary ny ranomasina moa zany dia efa fantatsika fa zavatra alaipotsiny tsisy hoe hovidina zany ka izay indrindra ny tena tanjona zany ho takatry ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa indrindra ny any ambanivohitra ny any ambony ranomasina izay tsinjovina manokana nyity zavatra ity.
tsisy atahorana hoe mandoto ny tontolo iainana taka ny ranomasina tsy mandoto tontolo iainana ary ny zavatra ampiasaina eo dia hita ny anatin'ny zavaboary daholo e tsy takany hoe isan'ny nucléaire ny sahala am'izany tsy atahorana ny fampiasana azy io dia tsisy loza satria raha taka ny batterie ny tomobile ampiasainao trano na ny anaty tomobile raha tratran'ny court circuit dia mipoaka ny acide koa raha ohatra ka mikaretaka dia mandoto fa ity zany a na misy court circuit dia tsy atahorana mihitsy ary nandramana daholo zany rehetrarehetra zany a nandramana natao ny essai amin'ny court circuit tsisy hoe mipoaka ary rehefa asorana ny court circuit afaka minitra ray raha sasanyeo dia miverina tanteraka amin'ny lohany indray ny tension ny courant rehetra indray ny jiro tsisy loza zany na amin'ny environnement na loza hoe atahorana hipoaka amin'ny fampiasana azy amin'ny tokantrano. Amin'izao fandalana ny politika ny angovo azo avosina ataon'ny fanjakana izao sy ny fahasairanana misy eo amin'ny voaka malagasy momba ny fahatapahany jiro misy etsy roa dia faniriany reto mpampianatra pikaroka ireto ny jerena akaiky ny vokatry ny fikaroana nataon'izy ireo mba hitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy.